Sosialin'ny mponina tokantrano miisa 30 tao amin'ny fokontany Soavamasoandro no nahazo fanampiana sakafo avy amin'ny Secours Islamique France na ny SIF tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny Ramadan moa izao hetsika fanampiana izao. Sakafo milanja 770 tonna sy 500 kilao no zarain'ireo Silamo mikarakara ny atrikasa Secours Islamique France na ny SIF ho an'ny fianakaviana sahirana sy ireo ankizy manana fahasembanana mandritra ny volan'ny Ramadany. Nahazo ny anjarany arak'izany ny tao amin'ny fokontany Soavamasoandro ka tokantrano miisa 20 miampy ireo zokiolona 30 avy amin'ny fikambanana OZI na ny association zokiolona i Soavamasoandro no nahazo ny anjarany. Vary milanja 520 kilao, tsaramaso 10 kilao, lentille 10 kilao, siramamy 1 kilao, sira 200 grama, miampy menaka 1 litra no zaraina isa-tokantrano. Zany mbola toy ny ilay hetsika natombokanay tamin'ny herinandro lasa izay eto amin'ny fokontany Soavamasoandro zao amin'ny association ny zokiolona ny Soavamasoandro sy ny centre ilek eto zany izay zao manatanteraka le fanomezana izay hitavana bénéficiaire 50 ny totalin'ny entana izay tsinjaraina eto dia 5 tonnes. Fiaraha-miasa miaraka amin'ny partenaire zany no ahafana misafidy dia jerevana zany ao anatin'ny fokontany izay olona tena manana fahasaran-dranona tokoa ara-pivelomana sy ireo zokiolona no anisany omena vahana tokoa amin'ity fanomezana ity. Araka ny efa nambaran'ny tompon'andraikitry ny tetika asa dia hetsika fanohizana ny asa soa izay efa nataon'ireo avy amin'ny SIF na ny Secours Islamique France izao hetsika notanterahana izao. Izany hoy ny nambarany dia natao mba hitsinjovana ny mpiarabelona sy hanampian'ireo olona sahirana sy ny manana fahasembanana. Tsy ny lafiny ara-tsakafo ihany no hanampian'ireo amin'ny atrikasa Secours Islamique France fa efa nisy hono ny fanambaran'ny tompon'andraikitra ny fanoloana fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra.